Salama daholo androany isika de ndondray raha iresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Any Betroka zazavarira misa roa enina sy roa ambin'ny folo taona lasa nipakan-keriny. Andriamatoa Ntsay Kristian indray dia tonga tany Toamasina mba hijery amin'ny famoahana ireo fitaovana ao Toamasina mba hamahana ny olan'ny fahatapahan-jiro. Any Morarano Krom mpianatra 8 tao amin'ny sekoly lycée Morarano Krom no tratrany trangana mbalavelona tamin'iny androny afakomaly iny. Mbola ao anatin'izay trangana mbalavelona izay atrano any amin'ny lycée Ntsay nalefanody ny mpianatra fa misy 5 voany mbalavelona na njarinitsy moa ny filazana zany any amin'ny faritra Sofia iny. Mbola ao anatin'izay fampianarana izay sekoly nisy nandoro tao Antanagnambo nareny ny fokon'olona ho fanehoam-pitiavana any Pascaline sy ireo ezaka tsara vitany hatramin'izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'ireo no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa isan'andro eto. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Matetika isika maheno fa misy trangana fakanan-keriny foana indrindra fa ireo zazavarira any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy iny efa hatramin'ny ela moa no nisy an'izany ary mbola tsy fantatra mazava no tena antony mahatonga an'izay fakana an'ireo zazavarira ireo ka mahatsiaro tena mijaly izy ireo sy sahirana noho ny afitsoka an'izay tebiteby lava ianan'izy ireo zay so dia misy makan-keriny isan'andro vaky izao. Tranga fakana an'izay zazavarira izay no nisy tany amin'ny Betroka iny fantatra fa zazavarira misa roa izay 9 sy 12 taona lasa nipakan-keriny. Ifampitadiavan'ny fianakaviana amin'izao fotoana izao ireo zaza roa lasa nidahalo an-keriny tao amin'ny distrikan'ny Betroka ny farany herinandro lasa teo iny. Tsy mbola hita hatramin'izao ireo ankizy ireo araky ny fampitam-baovao avy any amin'ny fianakaviany ireo zay olona varira lasa nipakan-keriny ireo hatrany any amin'izay distrikan'ny Betroka izay ka dia andrasana araky izany ny ezaka rehetra ataon'ny fokon'olona sy ny mpitandro filaminana any amin'ny distrikan'ny Betroka iny amin'izay fitadiavana an'ireo zazavarira ireo fa tena mitebiteby sy miaina ao anatin'ny tahotra lalandava ireo varira any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy iny amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny resaky ny olan'ny jiro sy rano indray dia famoahana ny fitaovana ao Toamasina hamaha ny olan'ny fahatapahan-jiro. Nanome fepitona hientsitra Ntsay Kristian amin'ny tsy maintsy hivoahan'ireo fitaovana rehetra farafahatarany tamin'iny androny omaly iny no fepitona izay nomeny Andriamatoa Ntsay Kristian amin'ny hamoahana an'izay fitaovana rehetra hoentina hamahana ny olan'ny jiro zay ary mba ahafahana mametraka eran'ny nosy ny parika solaire 50 mégawatt. Tamin'iny androny afakomaly iny moa Ntsay Kristian no nandeha tany Toamasina ary nanatanteraka ny fikandoha mikasika ny famoahana ao anatin'ny fotoana fohy ireo conteneur izay mitondra fitaovam-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro sy milina famokarana herinaratra mandeha amin'ny solika mavesatra. Miandrandra vahaolana maharitra araka izany ny vahoaka de Madagasikara rehetra indrindra fa ireo vahoaka amin'izay toerana tena lasibatry ny fahatapahan-jiro lava izay amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny resaky ny ambalavelona indray dia mpianatra 8 tao amin'ny sekoly lycée Morarano Krom no tratra ny trangana ambalavelona tamin'iny androny afakomaly iny. Vehivavy avokoa ireo mpianatra 8 ireo ary mikikika sy mikotaba ary tsy mahatsiaro tena ny fisehony izany trangana ambalavelona izany. Tsy maintsy natsaratra aloha araka izany ny fampianarana amin'ity sekoly ity tamin'ny androny alarobia iny hoy ny talen'ny sekoly hatrany. Fa amin'ity androandroany ity vao mianatra ny mpianatra ary hasina fitoam-bavaka ao an-tsekoly ny maraina mialohany hanombohana an'izany fitoam-pianarana izany. Mbola ao anatin'izay trangana ambalavelona izay hatrano dia tany amin'ny faritra Sofia indray nahitana an'izay trangana ambalavelona izay mbola tamin'ity herinandro ity ihany moa no nisiny izay trangana ambalavelona izay tao amin'ny lycée Ntsay ka voatery nalefanody ny mpianatra fa misy 5 voana ambalavelona
na anjarinitsy tao amin'ny lycée tao Ntsay tao. Vehivavy avokoa ireo mpianatra lasibatra noho ny aretina ambalavelona na anjarinitsy tao amin'ny lycée Ntsay reto. Misy 5 izy ireo ary saika nahitana tranga avokoa ny classe seconde première ary terminale. Nandendeha nihodina ny sekoly ilay vehivavy voalohany niharany izany tranga izany mba hitady olona nametaka io aretina io taminy. Izay mpianatra misakana ny lalany dia velesiny totondry. Ilay faharoa indray tomany tao am-pianarana avy eo niditsiditra ka mpianatra maro no nandrakotra azy vao nalemy izy toy izany avokoa ny fisehony araky ny fitantaran'ireo mpianatra. Nandray fanapahan-kevitra ny handefa mpianatra mody avy hatrany ny proviseur mba hisorohana ny fihitaran'ny aretina sady ho fiarovana ireo mpianatra hafa. Nafarana any an-tsekoly ny ray aman-drenin'ireo zaza izay lasibatra mba hifampiresaka amin'ny fitadiavam-baholana sy ny fanasitranana ilay zaza mba ahafahany manohy ny fianarana. Aretina hafahafa voalaza fa tsy tongatonga ho azy ny ambalavelona kanefa sarotra sitranana ary misy fiantraikany ratsy amin'ilay olona voany raha tsy voatsabo izany ambalavelona izany. Ka mankahery ireo mpianatra sy mpampianatra izay niatrika nitranga ary mirary ny fahasitranana ho an'ireo mpianatra izay lasibatra tamin'izany izay avy ety amin'ny WATAWATA GASY. Mbola any amin'ny faritra Sofiny ihany mahakasika ny raharaha sekoly Pascaline izay nisy nandoromo izany sekoly izany. Raha tsy ivona dia nahiditra amponja vonjomaika ireo roa lahy izay voarohorohy amin'ny fandorana sekoly tao Antanangambo commune Maroala izay mpandoro sy ilay talensekoly izay nikarama 5 stely ariary an'ilay nandoran'izany sekoly izany. Ho fitsonjovana ny mpianatra ao an-toerana sy fankasitrahana ny ezaka vitan'ny Pascaline izay kandidalarana faharoa amin'ny fitenana ben'ny tanàna ho avy izao dia naneho ny firaisan-kina ny fokon'olona tamin'ny fanarenana ny sekoly izay simba sady ho fitsonjovana ny mpianatra amin'izao fotoam-pahavaratra ho avy izao. Natao satrana ny tafo ho fitsonjovana ireo mpianatra amin'ny hafanana sy mba hampifantoka azy ireo amin'ny fianarana izay. Manoloana an'izay moa dia velom-pisaorana an'ireo fokon'olona ny kandida larana faharoa izay Pascaline any an-toerana any ka nilaza izy tamin'izany hoe faly aho. Natao anatin'ny sarotra aza teo ihany ny vahoaka manampy sy miaraka amiko. Hery lehibe ho ahy izany hiatrehana dingana goavana ho avy io ary hanao ezaka rehetra ho fanatsarana ny fiainam-boaka an-tanàna noho izay efa mifandray toy ny mpianadahy sy mpirahavavy ao amin'ny commune Maroala ho hiatrany ity kandida larana faharoa any an-toerana ity. Midika izany fa tena mbola manjaka tanteraka ny firaisan-kina any amin'ny faritry ny Sofia iny ary tsy voatery mandoha vola foana ianao rehefa te vita zavatra fa noho ny fiarahamonina izay mbola tsara eo an-tanàna dia no fiangaviana ihany no anaovana an'izay zavatra rehetra izay ary tsy lany dépense amina vola isan-karazany anao amin'izay fotoana izay. Izay moa ny voalazan'ny Ntaolo hoe aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana ary mbola manjaka tanteraka izany any amin'ny faritry ny Sofia iny. Izay sy izay moa no masaka azonareo tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Asa dininy milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra any miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa na isan'andro eto. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.